hôpitaly Hajira tsy afaka anome tolotra feno intsony noho ny tsy fampiny ny mpiasa. Fitorian'ny Andry Rajoelina azo raisina fa tsy mitombona hoy ny HCC. Solombavambahoaka namadika palitao, ny asa no amaritana ny fiovana fa tsy ny fanavarana. Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana ampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena sy ny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana. Sarim-piterana ny gouvernemanta Rajonarivelo omaly alahady no nambara fa tokony namantarana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Raha ny vaovao farany nefa dia rampitso atoandro amin'ny 12 indray no ampafantarana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana andrafitra ny gouvernemanta raha tsy misy ny fiovana. Ndao rahatsika avy hatrany ny atsipriany izay vaovao izay. Tokony izotrany amin'ny famalina ny etaetan'ny vahoaka ny zavatra ataony mpitondra amin'izao. Fotoana izao, ianona sy hamalina ny etaetan'ny vahoaka ny ainga tany amin'ny tolona ka nahatonga azy ireo teo amin'ny fitondrana. Voafetra ny fepitaona iasana, mila fanovandrafitra i Madagasikara hatramin'ny fiovan'ny toe-tsaina. Misy be dia be zavatra mila harenina eto amin'ny firenentsika. Io tsy ndrafitra ihany ny olona miteny hoe ny fananganana ny rafitra fa tsy ndrafitra ihany tompoko fa ny olona mihitsy, zany hoe ny toe-tsain'ny olona no mila amboarina sy arafitra vaovao mandritra izao fotoana kely roa taona na telo taona zao, zany hoe ndrafitra vaovaozina fa ny olona ihany koa mila amboarina ny toe-tsain'ny olona hiatrika an'izany fanavaozana izany. Tsy azo idivirana ny siny ny fikoanan-doha nasionaly manoloana ny toetra raharam-pirenena ankehitriny. Mitaky asa sy fandaminana marobe izany ka tsy tokony rotorotoana mba hampahomby azy. Manana andro maromaro ny fitondram-panjakana iomana ho amin'izany. Miankina amin'ny olona andray anjara amin'ny fikoanan-doha io ny mety vokatry ny fehi-kevitra ivoaka eo ka tokony hamailo tsara. Mila hitataratra sy mandray anjara ao anatin'izany avokoa ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Miainga amin'io no azoana mahita izay rafitra mety hitondrana ny firenena. Dia izy io zany mizarazara ho hevitra maro samihafa. Mety ao misy karazan'olo resaka ny resaka politika, ao ny mety resaka ny ekonomika, ao ny mety resaka ny sosialy, ao ny mety resaka ny fifandraisana na diplomasia, dia avondrona ireo karazan'olona maro samihafa reny hamoaka ny heviny. Hamoaka ny heviny zany hoe miainga avy amin'izay hevitra hoentin'ny maro samihafa eo zany no ahafahana mametraka hoe rafitra tahaka n'inona no mety amin'ny Madagasikara manomboka eto, satria tsika tsy maintsy hiatrika ny 5e république ho tapitra teo ny 4e république fa hiditra amin'ny 5e république tsika mila mahay tsara zany any amin'ny fanaovana ny lalam-panorenana, any amin'ny fanaovana ny lalam-pifidianana, ny projet de société tokony hitondrana Madagasikara, ahoana no zavatra andrasan'ny malagasy ao anatin'izao tena problema misy antsika zao tokony hivoaka ao anatin'ilay dialogue zay. Dia io misy fehi-kevitra. Iza zany ny olona tokony nanao ny sonia mba hampanan-kery satria misy elantsona hoe force exécutoire otsika mba hahafahana manatanteraka hoe tena azo tanterahana zavatra napetraka atao anatin'izy io. Asa roa mazava tsara kosa no miandro izay gouvernemanta hitsangana eo raha ny fanamafisana. Ny voalohany dia mamaha ny olana zany hoe amin'ny affaire courante eto amin'ny firenentsika aloha zany inona ny olana ekonomika, sosialy, jiro, rano, sakafo satria efa hiatrika ny période de soudure tsika zao manomboka amin'ny décembre, janvier, février, mars hatramin'ny avril, mai eo zany hiditra période de soudure. Manahoana ny sakafo mipepena ao malagasy efa voanao ho amin'izany ve ny gouvernemanta. Ao anatin'ny enim-bolana zao zany tokony ahitana résultat, fa raha vao tsy zany io dia lasa mametra-panontaniana zany hoe fa ahoana ty gouvernemanta ty matoa apetraka le gouvernemanta mamaly an'izay. Ny akoatran'izay ny mission gouvernement dia mametraka mitondra zany an'ilay fametrahana an'ireo rafitra maro samihafa mety andalo amin'ny fanovana lalam-panorenana, andalo amin'ny fifidianana constitution, élection na constitution tsika na référendum arak'izay tapaka ao anatin'ilay dialogue moa zany hijerena zany. Indrindrandrindra miafara any amin'ny fifidianana isan'ambaratongany na eny anivon'ny fokontany, ny commune, ny région sa tadifa. Tsara ho an'ireo mpomba ny fitondrana teo aloha ihany koa no mangina amin'izao fotoana izao ity mpanao politika ity raha naneho ny heviny manoloana ny toedrana misy ankehitriny.
anatin'ny fanarenana ny firenena izay potika simba vokatry ny sy fahombiazan'ny mpitondra teo aloha ny malagasy izay nanginatra amin'izay ka tsara ho azy ireo ihany koa ny mangina amin'izao hoy ny fanazavana. Raha mitebataba ianareo dia everina hoe fa ny tsara indrindra dia ny mangina satria ny voaka malagasy ake tao anatin'ny taona maro nanginy ninninona zavatra nivoaka ny ACC dia nanaiky foana ny voaka malagasy zao zany izy mamoaka dia aza mitabataba tsonitra tompo fa io no anympanjakantsika iketsika zay zavatra ambarany dia aloha ifanaja miteny ianareo hoe Andriamatoa Andrajoelina ihany no mbola filope aminareo zay manaja ny eritreritrareo fa ny lalàna miteny hoe ty fa misy mpitondra fanjakana dia ajaina ihany koa ny mpitondra fanjakana. Ianareo mieritreritra ny milaza ny amin'ny hoe nanana projet be dia be ny Andriamatoa Andrajoelina sy gouvernemanta teo. Aiza moa zany amin'izao fotoana zao fijaliana nge ny aina malagasy hatramin'ity andro ity izay mahatonga ny fitondram-panjakana io mijoro amin'izao fotoana zao mba hanala antsika ao anatin'izany ka raha miteny ianareo izao izay mbola maniry ny iverenana Andriamatoa Andrajoelina dia everiko fa misy lalàna satria fa tsy mpitondra ntsony izy voalohany. Ny faharoa misy lalàna zay tokony ho ajaintsika zany amin'izao fotoana zao ka raha iverina eto Madagasikara nareo namerina azy fa tsy ny fitondram-panjakana dia iverika ihany koa fa misy lalàna efa miandry anazy tahaka an'ireo namany zay efa miara-dia any ivelany any zay efa tsy miverina eto intsony zay efa enjehany lalàna iraisam-pirenena dia iveriko fa tsara tompoko no mangina. Raha ny vaovao rampitso atoandro amin'ny iraika ambin'ny folo ora no ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana andrafitra ny gouvernemanta anatin'izao fitondrana izao izay tariany Premier Ministra Heritsalama Rajaonarivelo. Fa tsy tokony hipetraka ho ady hevitra be ny fijoroan'ny Premier Ministra amin'izao fanovozana ny Republikan'i Madagasikara izao hoy ny administrateur civil Andriamorasata Julien. Fitondrana izay mijoro vokatry ny etsika sy ny fitakin'ny vahoaka indrindra fa ny tanora. Mendrika toanana arak'izany izy ireo amin'ny fanatanterana ny asany ary mila amafisina ny fampitokisana. Tandindomondoza ihany koa ny firenena ankehitriny manoloana ny fisian'ireo antokon'olona mitady ny fomba rehetra iverenana amin'ny fomba ratsy ny fanao mamoetra teo aloha ka tokony hojerena akaiky amin'izao vanim-potoana izao hoy hatrany fanazavany. Ny antsipiriana izay tanteriny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindratsariny ny arotanjona. Namitrany vahoaka fitokisana ny fitondrana mijoro ankehitriny anovan'ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena arak'izay fanotakiany vahoaka indrindra ny tanora. Tokony hipetraka araka izany fifampitokisana misy eo amin'ny rotonta amin'izay fanapahan-kevitra raisiny. Tafiditra ao anatin'izany ny fanendrena Premier Ministra. Tsy tokony hipetraka ho ady hevitra sy teraka fitsikerana samihafa zany ka mevana indray ireo mpiaradia amin'ny fitondrana teo aloha hoy ny administrateur civil Andriamorasata Julien. Tokony avela hiasa malalaka izy ireo ka ny asa no mamaritra azy. Le Premier Ministre zay natolotry ny président dia tokony toanana ihany koa. Satria manana confiance manana tokontsika amin'io chef d'état io noho izany zany dia izy olona tendren'ny Premier Ministre tokony toanantsika ihany koa nanantsika fitokisana. Aloha izy aloha hiasa satria noverina fa efa mba misy ezaka nataony fanoiza tokony mihina aloha satria ny fanoerantsika ny fitsikirana ataontsika amin'ny Premier Ministre dia ohatrany mamevahana indray le mpiaradia amin'ny mpitondra teo aloha. Zay nitarimana mafy zay confiance zany tokony apetraka amintsika okatsika tsy anakina be efa tany aloha amin'izao fotoana izao fa aloha izy hiasa mahatokotsika fa nametoky izy amin'ny fanovana zay hoentiny. Tandindondoza ny firenena ankehitriny manoloana ny fisian'ireo antokon'olona manohy ny fihetsika mamoetra manao ampimamba sy mifehy ny harena eto Madagasikara. Mitady ny fomba iverenany mpitondra teo aloha izy ireo ahafahany manohy fomba ratsy io ka tokony ho jerena akaiky. Misy oligarche eto amintsika eto, misy oligarque zany hoe ireo antokon'olona vitsivitsy maromaro zay manao mampimamba ny harena malagasy. Misy azy ireo dony ny siam-pamokarana rehetra misy ny vola sy ny harena eto amintsika eto. Miara-miasa amin'ny teratany veny fampetraka ela be teto zareo reo. Za dia milaza fa manao fomba rehetra ireo olona reo amin'izao fotoana izao. Mampiasa ny volana izy, mampiasa ny fitaovana ampelantanana izy mba iverena le mpitondra teo aloha ahafahany manao indray zay fanaovana mpimamba sy mpamparakary azy. Dia mantsy ny tanjon'ny oligarque. Tanjon'ny oligarque dia tena hoe nampanakarena azy fanaovana mpimamba ny harena miaraka amin'ny mpitondra. Ka zay zany no isariako ny sainy mpitondra amin'izao fotoana izao mba hanao ezaka manokana hidemanteler hijery akaiky ireo oligarque ireo satria ireo zany amin'izao fotoana izao mbola te hanohy fomba fanaona.
isan'ireo antokony tolona ary nitsikerana izy tsy nitaza-potsiny ny fahavoazana teto amin'ny firenena ny tiako i Madagasikara nanomboka ny taona 2010. Nandray anjara mavitrika ireo tanora tao aminy nandritra ny hetsika ka natafajory izao fitondrana izao ka namafisany ny fanomonana azy ireo amin'ny ezaka tao anarenana ny firenena. Tsy takona fena fa nibaribary ireo taremarika samihafa indrindra ny tondro sy ny maridrefy nilazany ny fitotonga ny firenena indrindra ny toe-karena nanomboka ny taona 2010. Amin'ny kely anareo maridrefy na indicateur afatsika jerena indicateur anankiray no jereko dia le taux de croissance économique. Io nga momba ny fiary zavatra rehetra satria raha tamin'ny 2008 talohan'ny 2009 dia efa 8% taux de croissance économique izy zany hoe maridrefy zany ndrefesana ny fiakaran'ny toe-karena malagasy tamin'izany fotoana zany. Tateorina nanomboka tamin'ny 2009 nakaty zany dia matetika niba le izy raha niakatra dia niakatra kely fotsiny fa tsy tratra mihitsy zany le taux de croissance tena hoe tsara zany. Satria raha tamin'ny 2009 dia teo amin'ny moins 3,7% nge taux de croissance économique antsika tamin'izany raha oharina amin'ny marika arena fobe zany PIB tamin'ny 2010 izy moins 2%. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny 2012 izy plus 1,5%, tamin'ny 2019 izy 2%, tamin'ny 2021-22 izy nienandray moins 1,7%, tamin'ny 2003 izy eo amin'ny 2%. Zany hoe tena tsy tratra mihitsy zany le 4% farafakeliny. Ilazana zany fa tena mandra tanteraka ny firenena malagasy ary ny banque mondiale moa dia nilaza mihitsy hoe 80% ny vahoaka malagasy ankehitriny dia tena mandra tanteraka mihitsy. Ary raha ny rang économique anjerena tsika zany ny farany indrindra alohan'ny Burundi. Burundi moa tsy dia firenena tena mandra indrindra eran-tany amin'izao fotoana izao. Zay ny fanambarana ataon'ny banque mondiale sy ny FMI zay. Maika ary laharam-pameana ho an'ny firenena ankehitriny ny famaliana ireo etahitam-bahoaka izay fototry ny tolona nataon'ny tanora hoy ny fanamafisany. Fanolavin'ny fitsarana avomba ny lalam-pandrenana ny fitorinana nataon'ny Rajoelina manoloana ny fanonganana nataon'ireo député ny fanesorana azy noho ny fahabangan'ny toerana filoham-pirenena ny fiantsona ny colonel Randrianirina hitantana ny firenena. Ndao raha tsika avetrany ny tati-baovao makasika izany. Azo raisina fa tsy mitombona raha fehezana ny fanapahan-kevitra ny raisiny fitsarana avo momba lalam-pandrenana manoloana ny fitorinana nataon'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. No laviny HCC mantsy ny fitorinana napetraky ny filoha teo aloha tamin'ny fanonganana azy tsy ho filoham-pirenena intsony izay nataon'ireo député, ny fanesorana azy noho ny fahabangan-toerana ny filoham-pirenena ary ny fiantsona ny colonel Randrianirina Mikael hitantana ny firenena. Nambarany HCC fa tsy azo ivalozana amin'ny fitoriana vaovao intsony ny fanapahan-kevitra efa navoakany araky ny andininy 20% amin'ny lalam-pandrenana izay milaza mazava fa nididy sy ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana dia rahana fanazavana ary tsy azo ivalozana amin'ny fitoriana hafa. Midiky io lalàna io fa raha vita tanteraka no heveran'ny HCC ity tranga ity ary fikasana ampiverina ny fandikan-dalàna no tanjo ny fitoriana ity. Izany ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona. Raha amin'ny lafiny politika dia manamafy ny toeran'ny HCC ho andrim-panjakana manam-pahefana farany amin'ny famahana olana araky ny lalàna eto amin'ny firenena ity fanapahan-kevitra ity. Ankoatr'izay azo dika ihany koa fa mikatona tanteraka ny lalana ara-dalàna amin'ny fiverenan'ny Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana. Mampiova tanteraka ny paikady politika eo amin'ny antokony sy ny pombazy izany indrindra manoloana ny gouvernemanta vonjimaika tarihy ny colonel Randrianirina izay hitsangana tsy ho ela. Ho an'ny mpanara-baovao dia dingana iray hafa amin'ny ady politika lava eo am-pitadiavana vahaolana maharitra ho an'ny fitoniana sy ny fanjakana tan-dalàna eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitry ny HCC. Ity tokoa ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona. Fa mampanay ny fivoahana vola be amina miliara maro manoloana ny raharaha Vatomanga hoy ny mpanao politika Jean-Pierre Ramiaramanana. Tsy ity mpandraraha ity irery raha ny fanazavana fa maro ireo mpanambola mila anaovana fanadiadiana eto Madagasikara. Manaprofo ny zava-misy fa tsy tomombana ny fitantanana nisy teto amin'ny firenena hoy ny antoko FLN izay nanamarika fa maivana loatra ny vesatra ny ampangana any Ravatomanga nefa ilaina ny fanazavana mazava sy profo entitra amin'ity raharaha ity. Ny antsipriana izay. Nanomboka ny 1 sy 20 Oktobra fotoana natongavan'ilay mpandraraha malagasy maminiaina Ravatomanga tany amin'ny Nosy Maurice dia tsy nitsahatra ny fisim-baovao momba azy
fanadiadiana roa no natrehiny any Maurice raha ny vaovao navoaka ny gazety mauriciana. Eo ny fanadiadiana tariny Financial Crime Commission na ny FCC atao ry ny fitoriana napetraky ny teratany malagasy momba ny fanaovana osika. Eo ihany koa ny fanadiadiana ataony Mauritius Revenue Authority na ny MRA momba ny volabe hita tao anatin'ny compte-n'ity mpandraraha ity. Hatreto mantsy dia mihoatra ny $4,900 ny vola hita amin'ny compte-ny. Ary tamin'ity androany ity dia voalaza fa hosokafan'ny FCC indray ny fanadiadiana momba ny andramena. Manentana fiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy mory zareo Mauriciana amin'ireo raharaha ireo. Tsy mamy raha vatomanga irery nefa no mpanambola eto Madagasikara tokony hanaovana fanadiadiana manokana fa mbola maro izy ireo no manao tantely afadrakotra ireo harem-pirenena. Matota vavoaka teto Madagasikara ireo vola amina miliara maro voatona amin'ny raharaha vatomanga ireo. Miteraka fahantrana lalina sy elanelana be eo amin'ny sarangan'olona eto an-toerana ny fisiany trangan-javatra toy izao hoy ny antoko FLN mitady rapatriement de devise i Madagasikara sy ny malagasy ka ilaina ny fandraisana fanapahan-kevitra lehibe manoloana io trango io hoy ny fanazavana nomeny filohan'ny antoko politika Front de Libération Nationale. Tsika malagasy dia tokony hosaina tsara fa maro be ireo vola any ampelantanan'ny olona indrindra ireo olona nandidina amin'ny fitonana teo aloha mipetrapetra-potsiny ary maro be zany fa noho ny tsy fahaizana mitantana moa sy tsy fahaizana mandrinda ny toe-karena malagasy dia nanjara lasa niteraka fahantrano ao atsika ny fisiana olona manambola be ohatra reny zany. Dia izay koa ny tena olana zany mahagaga ihany raha ohatra ka vola efa tonga teto Madagasikara no lasa indray avoaka any ivelany nefa itsika azany miantso ny hoe rapatriement de devise zany hoe famerenana ireo volan'ny malagasy rehetrarehetra mitokodina any ivelany. Ny izany tsy atokisanay mihitsy hatramin'izao na ireo olona aratsikombakomba tamin'ny fitonana teo aloha na ireo mpampiasa vola ankehitriny zay mitona ny entatsika mankany ivelany na zany amin'ny alalan'ny vola fa tsy izay ihany inge fa ny tena zava-doza dia amin'ny alalan'ireo arena-kibon'ny tany maro be eto amintsika satria aoko ho fantatry ny malagasy fa reo olona atao hoe mampiasa vola eto amintsika zay vahiny zay netin'ireo olona ireo dia tsy mitondra vola malagasy na ariary ary miala eto fa harena-kibon'ny tany daholo metiny ihany. Tokony hanapirofo amin'ny fomba mazava sy ara-dalàna ireo mpanambola rehetra fa tsy meloko amin'ny raharaham-bola iandreketany zava-dehibe ny fananana quittance manamarina ny fidirana sy ny fivoahan'ny vola mba ahitana ny lalan'ny arena sy sorohana ny kolikoly. Anisan'ny adidy lehibe eo anatrehan'ny firenena ny famerenana ny aren'ny malagasy ho hiatran'ny fanazavana. Fa ny teneniko dia hoe tokony hanapirofo ireo olona manambola be rehetrarehetra fa tsy meloka satria raha manambola be izy dia farafaratsany manana quittance mifandanja amin'ny nandoavany TVA tamin'izany vola zany ka raha tsy manana an'izany izy dia misy fanompokodonam-bola ao zany. Dikan'izany tsy marina mihitsy ny fieritreretana fa mety tsy ho meloka le olona na ohatran'izany fa ny zava-dehibe hoa dia ny ahafahantsika zany mirecupérer ny fananany malagasy rehetrarehetra any ampelantanany ireny olona ireny. Manana orinasa eto Madagasikara sy any Maurice Ravatomanga famantarana fa manana sehatra raha-toe-karena mivelatra izy amin'ireo firenena ireo no mafisy ity mpanao politika ity fa maivana loatra ny vesatra hiampanganana ity mpandraraha akaiky ny filoha teo aloha ity ka ina ho tsy tody lavitra ny raharaha raha tsy misy pirofo mafonja sy mazava ary miankina amin'ny fiara-miasa ny fanjakana malagasy no ahazoana izany pirofo izany. Fantatsika tsara zany fa ilay commissaire zany zay nanenjika ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga atao Maurice dia nametra-pialana dia mety hiteny zany itsika hoe atraiza zany le fetrany le hoe ny afany mi-influencer mihitsy an'izany ny zavatra rehetrarehetra ary hoe noho ny fa azadinitsika fa le Mamy Ravatomanga dia consulna firenena anankiroa. Ny faharoa manarakaraka an'izany manana orinasa izy na omor izy manana tia Madagasikara ary betsaka ny orinasan'izany. Dikan'izany misy fifandraisana zavatra be dehibe eo sady fifandraisana amin'ny resaka hoe mety ekonomia n'ilay firenena zay nandehanany mihitsy. Mazava ho azy nefa rehefa olona manany maizy azy ianao dia tsy maintsy misy olona manany maizy azy koa namanao ao amin'le toerana sinanareo tsy mahagaga izany ary amin'ny mampinamana dia mety foana tsy maintsy misy mifanavitra ny mpinamana ka izany zavatra zany tsy mahagaga zany fa mety ihany fa izaho koa nge raha mijery n'ilay inculpation eo maivana be
tena maivana be la inculpation io zany tsy hitako hoe io no mety ampiny mpigadrasa raha ohatra ka misy tena maivana be izy. Tokony hitondra fanazavana mazava sy feno mahakasika ny fidirana sy ny fivoaham-bola ireo mpanambola ho hiatran'ny fanazavana mba hampanjakana ny fahamarinana eo amin'ny sehatra ara-toekarena sy ara-pitsarana indrindra manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Fa tsy ny fanambarana no entina ilazana fa miova fo ny olona iray fa ny asa ataony hoy ny solombavam-bahoaka Rinina Randriamasinoro androany manoloana ny filazana ireo député Irmar fa anohana ny fitondrana mijoro ankehitriny. Hatrany am-boalohany ny firaisan-kina Ireriany no tena nanohitra ny fitondrana Rajoelina izany aza zava-dehibe ny fahatongavan-tsainy izy ireo. Ndao aratsika ny antsipriana izay. Miara-dalana amin'ny fitondrana manohana izao fanjakana mijoro izao mahatsapa fa atao tany tsy nisy fanjakana teto nandritra ny herisetra ny tranga tamin'ireo mpitolona teto amin'ny firenena. Ny 900 no efa miala tsy ompikambana ao amin'ny vovonana Irmar hoy ireo solombavam-bahoaka mpanohana nafatrapo ny fitondrana teo aloha. Mampametra-panontaniana ny hoe raha tena fahatsapahatena sa misy kajy ambadika nahoana no nangina nandritra ireny fotoana ireny fa tsy nisy na iray aza sanjoro sy ny teny tamin'ireo tsy fetezana izay notanysaina ireo. Nanohitra ny fitondrana Rajoelina hatramin'ny voalohany ny firaisan-kina hoy ny solombavam-bahoaka Rinina Randriamasinoro. Tsy tonga namana vao ho mavomavo fa ny tena fahatsapatenan'izy ireo no andrasan'ny vahoaka hoy ny fanazavana. Nisy fotoana ary ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha mahasamy laza ao amin'ny assemblée hoe izay solombavam-bahoaka ny antenimieram-pirenena dia manohana ny Ingay Rajoelina. Dia nahitsy mihitsy izay tamin'izany nasany teny hoe izahay dia manohatra tanteraka ny Ingay Rajoelina fa izay tsy manohana azy zany. Ary rehefa miteny ianao Andriamatofiloha ny antenimieram-pirenena tamin'izany fotoana izany dia efa arito tsara le hoe nareo fa tsy ny antenimieram-pirenena satria izay tima firaisan-kina ao anatin'ny antenimieram-pirenena dia manohatra an'izany fitondrana Ingay Rajoelina zany. Ny fomba fanaovana politika samy manana ny azy, samy manana ny fomba fisainany. Fa adidinay tamin'izany fotoana izany nandresy lahatra ny olona rehetra hoe tsy mety ty fitondrana ity ary mila toeriny ity. Ny zava-dehibe rehefa manomboka resy lahatra zareo hoe tsy mety ny fitondrana fa andao anaraka ny tolom-bahoaka zava-dehibe zany. Efa izay moa ny tanjona ko inona indray moa no zatra andrasana ankoatr'izay ny olona rehetra raha tsoina hoe andao anao an'izay fanivany izay. Atokisana sa tsy atokisana ny asa ataony no hitsarana ny rehetra hoy hatrany ny solombavam-bahoaka Rinina Randriamasinoro. Mpanao lalàna asoan'ny vahoaka no asan'ny solombavam-bahoaka koa hoy teo ny toyiny hoy ny fanazavana. Io ny tsirairay avy tsaraina amin'ny asany. Ny asan'ny solombavam-bahoaka dia miara-mamolavola ny lalàna ary mandany ny lalàna izay mety ho atolotry ny fanjakana mijoro amin'izao hoentina hanasoavana ny vahoaka. Eo zany ny ahafantarantsika hoe atokisana sa tsy atokisana amin'izay asa mpandraiketina izay. Ka raha manatanteraka an'izay asa izay izy tena manohana tokoa ka mampandany ny lalàna dia miara-dia izy zany. Raha sanatria mifanohatra amin'izay ny zatra misy fa hiverina anao chantage indray ho an'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny dia ny vahoaka ny tsara. Fa zava-dehibe aloha rehefa ohatra ka resy lahatra izy ny androany hoe tsy lakileo an'ny Madagasikara mihitsy izany fitondrana Ingay Rajoelina zany dia izay aloha efa zava-dehibe izay. Ny asa ho atao rehefa avy eo ny hamaritana no hoe tena miara-dia kosa sanatria manao mijaby train fotsiny rehefa avy eo nefa nivadika amin'ny zavatra ny fampiresahana. Isan'ny niteraka fanehoan-kevitra maro ny fanambarana nataon'ireo solombavam-bahoaka Irmar namadika palitao ny farany herinandro teo na namafy hatrany ny député Rinina Randriamasinoro fa ny asa ihany no hamaritana ny fahavonona ho an'ny fiovana na tsy fa tsy ny fanambarana. Andrasana arak'izany ny toyiny. Fa mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany dia aina ho misy ambadika politika ny fihetsika ireo solombavam-bahoaka milaza ho maro anisa nanao fanambarana ny farany herinandro teo iny hoy ny mpanao politika Rakotoasinarivo Rogelika izay miantso ny famialon'ny filoham-panjakana hoy ny fanazavana. Tsy nisy fanokana-panjakana teto amin'ny firenena fa nitolona no nitarika ny fiovana raha ny fanazavana hatrany. Tato-baovao ny Narsisy Karazafy eo amin'ny Sarsindratsarin'ny mbola avatsara. Fisolelana no azo andikana ny fihetsika sy fanambarana nataon'ireo solombavam-bahoaka hoy ny mpanao politika iray Rananio ny heviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Tokony tsy ho voafitaka amin'ny fanambarana toy ireny ny filoham-panjakana ho hiatrany fanehoan-kevitra
mety isy tanjona politika miafina ambadika ireny fihetsika ireny hoy ny fanazavana. Tokony ampieritreritra ny fihetsika ireo député satria isan'ireo ndray tsokombakomba tamin'ny filoha teo aloha tamin'ny famotehana ny firenena ireo député ireo ka mila mailo mba maro toerana ny fanjakana. Ka amin'izao fotoana zao zany dia amin'ny mampanao politika ny tena dia mamia tolo-kevitra ny président Randrinerina Mikael mba tsy ho voafitaka satria ny sisy ololafana diso tafahoatrahoatra n'io ihany no navoany monsieur Ian Rajoel tamin'ny fotoan'androny ka zao ary dia miafara amin'ny fialanany zopirenena mamalagasy anazy no ny fangatana nataony ka eto zany dia miteny ary sady manoro no miankadre satria sary piaro satria anisany nandray anjara tamin'izany tolona zany ny tenanay ka dia sary piaro amin'izao fanjakana mijoro zao ary mamia tolo-kevitra ny président Randrinerina Mikael mba hitsakitsako sy amadibadika tsara hoe misy moa le oabola ambazaha miteny hoe tourner cette fois la langue avant de parler zany hoe mamadibadika tsara alohan'ny tenenana sy mitsakitsako ny zavatra misy farareny fanehoan-kevitra sy fanambarana zay nataon'ny tsilombavam-bahoaka maronisa tany amin'ny assemblée reny dia tsy tonga ho azy fa mampieritreritra ary mbola tsy maina moa ny raviananana no tonga amin'izany zareo fa raha ohatra ka tena hoe ao anatin'ny fo marina tena vonona anampy an'ilay fanjakana amin'ny fo madio sy mangarahara dia tsy maninona zay fa kosa sao dia feno fitaka ty fanaovana politika malagasy tia ary io fitondrana orange te mihitsy no namotika amin'ny politika teto amin'ny tany sy ny firenena. Nisy vokany ny tolona izay natao tsy nisy fanonganam-panjakana teto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana ary miantso ny fitondrana misy ankehitriny mba handray andraikitra manoloana ireo olombitsy mikasa anankiroa indray ny firenena izay efa andalam-panarenana. Mbola eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia tsy ekena ny fanendrena ny Prime Ministre Rajonarvelo Eritsalama ary tsy ekena ihany koa ny gouvernemanta atsangany hoy ny fanambarana nataony komity fanavozana ifotony any Madagasikara na ny KFM. Tsy mahafeno ny fepetra-takina ho amin'ny fanavozana tanteraka izy raha ny fanazavana. Tsy madio ny asa nataony atao amin'ny KNAPS nisy vola amampolo ny tapitrisa no nanjavona. Mandalo vanim-potoana sarotra ny firenentsika amin'izao ary tokony miaino ny rehetra ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika Malagasy ikaroana vahaolana iombonana. Tsy azo ekena hoy izy ireo ny kolotsaina ny tsy maty manota na ny culture d'impunité manoloana ny scandale ny potra tao anatin'ny fitantanana isaky ny départementa nisy teto Madagasikara nandritra ny fitondrana Rajoelina. Tokony fongorona sy sazina mafy ireny ho hatrany ny fanazavana. Mampafantatra ny mpitondra ankehitriny sy ny vahoaka malagasy izay fa ny zoma 1 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 12 ratoandro dia anatanteraka fionambe tariny komity fanavozana ifotony any Madagasikara eo amin'ny kianjany 13 Mey. Ndao aratsika ny fanazavana mahakasika izany. Ny hery rehetra nandray anjara tamin'ny tolona fanavozana ny firenentsika dia manao zao fanambarana manarak'izao. Tsy ekenay ny fanendrena ny Prime Ministre Eritsalama Rajonarvelo ary tsy azo ekena ihany koa ny gouvernemanta ho atsangany satria tsy mahafeno ny fepetrany takina ho amin'ny fanavozana tanteraka ity farany noho ireto antony manaraka ireto toy ny raha KNAPS sy ireo raha maro teraka resabe eto amin'ny firenena. Mandalo fotoana sarotra ny firenentsika ary tokony miaino ny rehetra ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika Malagasy ikaroana vahaolana iombonana. Amafisinay ny fitakina andavana ny androm-panjakana rehetra ny Repoblika faefatra ary ametrahana rafitra tetezamita arahana sata eken'ny rehetra. Tsy azo ekena ny kolotsainy tsy maty manoto na ny culture d'impunité maro loatra ny skandale ny potra tao anatin'ny fitantanana isaky ny départementa nisy teto Madagasikara nandritra ny fitondrana Rajoelina. Tohananay ny fahefana hiadidiny andriamatoa filoham-panjakana ho amin'ny fanavozana fa kosa hifanarahana ny gouvernemanta atsangana sy ny rafitra tetezamita. Manao sosikevitra izahay ary vonona ny andray anjara midinika rehetra ny fanarenana ny firenentsika. Kosa satria tolona ny raha nananao ny fitakina ny fahalalahany fanehoan-kevitra eto Madagasikara
ary tanin-drazana ary tratra izay tanizay izay nyfahatra teto amin'ny fiadidiana fidinana an-dalambe ary nanana ny tantarany tamin'ny raharaha politika ny kianjany tena ambe folome dia mampahafantatra mitondra kehitriny sy ny vahoaka malagasy izahay fa ny zoma faharaiky amin'ny telopolo ny volana oktobra 2024 ho avy zao manombo amin'ny raiky ambe folo ora atoandro dia anatanteraka fiaonambe tarin'ny komity ny fanavaozana ifotony any Madagasikara eo amin'ny kianjan'ny trizimia. Izay ny amin'iny fa lafim-baovao afa-tanteraka taorian'ny famaizan'ny trano fitehirizam-bokatra sy akora simika tetsy amin'ny zone zétala Ankorondrano ny sabotsy ifoan'ny alahady tokony tamin'ny folora alina dia nidona tsetroka manty indray ny tetsy amin'ny fokotany Ankorondrano andrefana ho maly maraina tokony tamin'ny sivora. Tonga nijery ny zavanisy teny antoerana avy hatrany ny teo anivo ny fiadidina ny fanarenana ny Repoblika any Madagasikara ary nilaza fa isy ny fanadiadina atao tamin'ny reponina Antony roa ihany no miteraka famaizana tahaka izao hoy izy ireo. Ny BNGR kosa no nametrahana ny fizarana ireo fanampina ho an'ny ireo traboina ireo. Ny antsipriana izay vaovao izay eo amin'ny saritry Ndratsary ny Tahiriny aina. Misy misopa tsy mizoka ona zao may aty de vetivetika ary misy may koa ary koa misy may tsy efa fitongavana zava-dehibe ve zany efa fantatsonareo zany revo zany maninona manao tao-tsaina ohatry zany miala an-tsany zay tsisy mininona de verina avany ve zay de zao hoe mahazo anay lavenina tsisy efa eto ny tavonina menakavy rehetrarehetra may ny trano avoakany entana mbola misy mangalaka ihany. Santionana tamin'ny faneho-kevitry ny mponina eto Ankorondrano andrefany ireo taorian'ny famaizana ny tranga tety antoerana Omaly trano manodidina ny 700 no kila tety. Raha ny fanadiadiana dia nanomboka tamin'ny sivora ny afo. Nisy tamin'ireo mponina no namonjy fiangonana saingy trano efa nirehitra no vantanina. Betsaka no miaya fa fanahinina ny zavaniseho. Nandritra ity fotoana ity dia niverina indray ny resaka mpamonjy voina tsy nisy rano toy izay niseho teny tsara honenana ny volana melasa teo. Teny amin'ny lakan-drano maloto manko no nanovo rano ireo mponina namonona ny afo raha ny fanazavana. Konovo fe ihany ny afo fa mpompe tonga teo tsisy rano. I rano andria tany io na tonga namondren'ny fokon'olona teto aminay namonona afo zay vao tonga ny pompe anankiray. Le pompe tompoko tena hoe ela fa raha ohatra ka hoe mba hoe vetivety ihany le pompe tonga avany mba tsy tena hoe ny ela be ohatran'izao le famaizana teto. Nenay vola nenazy zao ataoko hoe nena manokana zao vola efa tretry zao may tao ny vola tokony andohavana volan'olona androany may tao. Tonga nijery sy nankahery ireo traboina reto ny solombavam-bahoaka feno Rahalambomanana tamin'ny alalany iraka manokana. Ankoatra ny tatitra amin'ny mahasolombavam-bahoaka dia nisy ny fijerena manokana ny ametrahana ireo olona ireo alina raha ny fanazavana. Nampalahelo koa dia mbola na dia eo ary le famaizana sy ny sisa zany mamoaka ny entany le traboina dia mbola misy mangalatra ihany koa. Ka entran'izay dia manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra anamafy ny fiambenana sy ny ataontsika hoe fitandrona filaminana dia manao antsoavo ihany koa amin'ny manam-pahefana sy malala tanàna rehetra hijery fotony zany fa belabe ny olona tsy manan-kelofana zany ao anatiny eo. Izay moa zany dia efa hijery ihany koa hiresaka amin'ny izay olona azo resany atao amin'ny manodidina mba ahafahany tolorehetra zany manan-kelofana na dia ny androany alina fotsiny ary. Nijery ny zavanisy tety Ankorondrano sy nitondra izay voatsirampin'ny tanana avy amin'ny fanjakana Foibe ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara nahitana ireo kolonely efatra mpiara-mitantana. Inona tonga le afo tompoko azafady raha mba fantatrareo. Betsaka moa ny tena tsy nanatry maso fa ny tena tany fiangonana. Betsaka ny tena nisy loka may teo, betsaka ny tena asy tsy voatandrina kanefa teto moa trano azy nakabetsahany. Dia hoy zay hoe efa lozan'ny trano iny na trano azy na trano brika rehefa may dia may na korsity ary mamay trano na trano brika beton be ary ka zay ny anjara fa tendrin'Andriamanitra ny androany dia zakaina izy dia miandry ny fanampiana avy aminareo tompony soranareo. Zavatra roa ihany no natonga ny famaizana toy izao raha ny fanazavana na fanahinina na tsy fitandremana. Noho izany isy ny fanadiadiana amantarana ny tena zava-misy marina. Tsy andefitra ny fanjakana raha toka tena fanahinina na incendie criminel izao. Ny zavatra mitranga ohatran'izao dia misy lafiny anankiroa. Na zao natao fanahinina zay ataony vazaha hoe incendie criminel, na zao
vokatry ny tsy fitandrematsika tsika mpiaramonina raha iasan'ny criminel zao a de efa mandeha ny fanadiadina ary izahay de tsy andefitra satria maharary anay ny maharary anareo. Manarak'izay tompo tsy ho lava resaka fa tonga eto izahay zay mpitondra fanjakana isa anambaratonga mitondra ny atao hoe zay voatsirambiny tanana am'izao voina mitranga aminareo zao. Ireto efa nalaminy eto reto zay ny BNGRC moa ny tena manana traikefa am'izany ary izy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana an'izany zavatra rehefa misy voina mitranga amintsika mpiaramonina. Dia reto misy zavatra mbola misy BDP ao hitanareo reto atsinanana reto avy amin'ny mpitondra fanjakana ray manontolo io satria natsapy izahay fa tratra ny zavatra tsy napoiziny anareo vovona anareo satria ny trano itoerana ny fananana no may tonga zay nitondra zay voatsirambiny tanina ozy izy ateo. Nanamafy ny fijoroany ny aron'ny vahoaka ireo manamboninaitra satria eo ny fampitokisana eo amin'izy ireo sy ny vahoaka. Fanjakana akaiky vahoaka fa tsy fanjakana ambotry vahoaka hoy ny fanamafisana. Ny sesisesy ny dorotrano tetỳ Akorondrano. Vao ny sabotsy ifoalahady manko no may ny trano fitehirizam-bokatra sy akora simika tetsy amin'ny zone zital. Ary naritra adiny enina efa tany amin'ny 4 ora maraina mahery tany vao maty ny afo. Kanefa tamin'ny 7 ora maraina indray dia niainga ny afo mbola tetỳ amin'ny manodidina Akorondrano ihany. Izay ny teo Akorondrano andrefana fa ankizy iray no namoy ny ainy nandritra ny famaizan'ny trano be trano izay nipetrahany ny lava tao amin'ny Tobo Loterana Ambohibao ny maraina teo. Tsy tafavoaka nandritra ny firihetana ny tenany tafajanona ary maikila ny afo raha ny vaovao. Raisy ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara antanana ny fanarenana ny Toby raha ny fampiresahana teo amin'ny filohan'ny fiangonana Loterana Malagasy raha ny fanazavana atrandy. Ny antsiprian'izay tateriny Andomiaratina eo amin'ny sary sindratsary ny Mathieu Prince. Ankizy vavy iray 17 taona maikilany afo tsy nisy nahafantarana azy intsony na ilay antsony amin'ny teny medikaly hoe carbonisé vokatry ny famaizany trano nipetrahan'ny neny lava volavana Germaine natao amin'ny Tobo Loterana Ambohibao ny maraina teo. Raha ny fampitambo avao nampirehitra afo tao ambondriana ity zaza ity ka rehefa nahita ny tranony rehetra dia niakatra mony izany ka tafatsanona ka mahitao. Ny pompier nahita azy voalohany fa tsy tao niezaka mivoaka ihany izy fa tsy tafavoaka satria nidy avy any anatiny trano famaizana tanteraka zay tena famaizana tanteraka zay zany tsy mahafantatra zay zavatra seho taloha fa le izy fa eo nanaovana ny fahafantarana zany na diagnostika fa ny lohany tsy fantatritsika zany mahita teraka tsy afantarana azy tsony carbonisé amin'ny terme scientifique. Tamin'ny 7 ora sy 7 maraina tany hoany no nitrangan'ny loza tetỳ an-toerana. Mbola tao anaty fotoam-pivavahana ireo mpino tao amin'ny chapelle ambanindriana no nisy ny firetana tao ambony. Nalaky nitatra ny afo rehefa nahazo ny volija. En dur izy io dia misy rihana roa. Rihana ray zany dia dalle en béton eo ambany io plancher. Tsy nataoriny eo hoany zany ny afo fa ny maro. Fa le rihana voalohany zany hitatsika izao mizana ny solomboly mety natao anatiny plafond voliziny eo dia avy any ambony zany moa atao raha fidirana tsika amin'ny teny zao tsy tena mbola fantatra ny tena hoe netomboan'le afo mbola ho atao ny fanadiadiana zany fa fantatra fotsiny dia naiky avy any ambony ny afo nato tany ambony tonga tratra dia amin'ny teny zany grande partie an'le petit grenier deuxième étage iny tena tratra sy ny plafond ny premier étage. Naritra ora roa vao hitanteraka ny afo tao amin'ity trano ity. Tara ny mpamonjy voina saingy nampiseho firaisan-kina ny mponina rehetra manodidina namonjy sy namony ny afo mandra-piandra azy ireo. Entana sy fanaka maromaro no may miampy ireo fahavoazana tamin'ny trano. Misy olo amperaka oatra tranon'olona dao reka ireo. Meuble ireo zany mba maro. Meuble, kidoro, latabatra sy ny sisa, armoire. Dia etan'olona mipetraka misy olo maro be mipetraka tsy efa misy any angamba ny efapolo mahery no mipetraka. Dia niezaka zany dia niandry ny pompier moa zany hoe fotoana manaraka. Dia ahafahany pompier tsaratsara ny fandaminana rehetra.
fa montre temps zany vony teto amin'ny tody dia niezaka namono ny hafa araky zay tratra avy amin'ny rano be fa voatratra ny teny zany sosa tapany zany nampiasaina dia fiarahan-be mijarakara. Trano nipetraran'ny neny lava volavana Germaine, fantatra amin'ny anarana hoe neny lava, fony fahavelony ity Maity izay antsoina hoe trano be, mifandray tanteraka amin'ny Toby Ambohibao. Ny zanan'ilay sy ireo olona roa mpiara-miasa akaiky aminy ary ny taizany nononona tao amin'ny Toby. Raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny fiangonana Loterana eto Madagasikara taorian'ity vona ity, dia ho raisin'ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'ny Madagasikara ny kolonely Rendrianirina Mikael Antanana ny fanarenana ny Toby raha ny fifampiresana nataon'izy ireo. Nitondra ny teny fampahirezana ho an'ny ankonina ny zazalavo no ity an-trano ity ary nampahery ny fianakaviana izay niarambona sy ravafananana noho izao izao ny Foibe FLM. Raha ny taremarika, trano roa no may tao anatin'ny 2 volana teto amin'ny komina Ambohibao Antehiroka. Miantso fahamailona ny ben'ny tanàna ao an-toerana indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny afo izao. Iverina vetivety ao anatin'ny vaovaon'ny politika isika mitaky rafitra manome fahefana eny ifotony ireo avy amin'ny faritany mba ahafaly ny vahoaka any an-toerana misitraka sy mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny toerana misy azy hoy ny komity ho an'ny fampihavanam-pirenena na ny CRN. Raha ny fantatra dia isan'ny hodiniana mandritry ny fikonan-doham-pirenena izany resaka fanomezana fahefana eny ifotony izany. Ankoatra izay dia nomafisy ny solotena ny faritra avy any Sambava fa ilaina ny fanovana avy eny ifotony mba hitondra fiovana maharitra eto amin'ny Madagasikara. Narsisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriana izay vaovao izay. Ny fanomezan-danja ny fokotany, ny komuna, ny distrika, ny faritra no hitondrana fampandrosoana aingana eto amin'ny firenena, manana zo androso ny faritra misy azy tsirairay hoy ny komity amin'ny fampihavana pirenena na ny CRN izay mitaky ny ametrahana rafitra manome fahefana eny fotony, amafisina ny fifandanjana ny fahefana sy ny fandrosoana eny anivon'ny faritra hoy Tabela Andriamanantso. Vahoaka dia hoe fanovana rafitra. Rafitra manahoana etian'reto namana avy amin'ny faritany reto dia rafitra magnome fahefana anazy isa paritra, isa pokotany, isa commune, isaky district, isaky région, isaky faritany omena anazy fahefana. Zany raha sety takin'reto namana avy amin'ny faritany reto mba ahafahany mitondra koa amin'ny faritra misy anazy. Fa satria Antananarivo aty avao mibaiko aty Madagasikara aty fa izy koa mba manana zoa ampandroso faritra misy anazy. Zay takin'reto olo reto naroso tamin'izareo mpitondra io omaly satria nareo rehefa azo nareo fitondrana dia nitena nareo tena ambotsirotra hoe ravanana lampandrenany, ravanany azy-mpanjakana rehetra ny teateaky daholo na tany amin'ny faritany fa tena iroso marina amin'ny fiovana aty mpitondra aty. Efa nisy ny fiaonana teo amin'ny filoham-panjakana sy ny CRN ka fantatra fa anatin'ny fikanandoham-pirenena no andiniana sy amahana ireo fitakiana rehetra natao nandritra sy taorian'ny tolona. Tokony hatrehina araka izany ny fikanandoha sehatra anehoana ny etahitan'ny rehetra. Etsy andaniny nampitandrina i Frérot Lomnoir fa tokony tsy atao takalonaina ny mpitondra izay nanavitra ny Madagasikara tamin'ny fotoan-tsarotra ilaina ho izy ny fanajana ny fitantanana sy ny rafitra misy. Ny fihazakazahana mankeny amin'ny 13 Mai amintsika mivola zao fa lasa maneho enjika hafahafa ihany ka zahay eto zany manentana antsika mpitolona tokony hotony, tokony hahanjy tantana avy amin'ilay olona nanavitra antsika tanatin'ny lavaka io. Tsy iza zany fa i kolonely Mikael aza manaiky rebrebeny olo baka naonga atsika reo tsika aleo aloha atsehina ny fikaonandoha nasionaly dia ao tsika manao ady hevitra ary mampisongadina ny hetaheta-potsika avy any amin'ny faritra iabiaby fa androany ny fitaomana olo any amin'ny 13 Mai tsy vahaolana
aminay zany tsy azo atao takalonaina ny mpitondra, tsy azo anaovana santazy ny mpitondra zay voavy nanavitra antsika. Zahay koa eto, zahay avy any amin'ny faritra manentana antsika député Irmary zay fanaonga ty babanareo, nareo fanaonga ty babanareo, mahaiza manaja sy fitantanana zay tondrasana antsika. Maro ireo solotena avy amin'ny lafivalon'ny nosy no noraisy ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika ary isan'izany ny avy any amin'ny faritra Isava no resahana nandritra ny fionana ny Olany Lavanil sy ny Andramena. Naronaro zay zegny solon'ny tegnany magneran'ny nosy nomaly ny resinjareo filompanjakana antsika eto Madagasikara. Ke mbô misy aravoagna koa zay amin'ny Sava, voapita zegny taregny jiaby nomaly ny marary antsika moa mazava ho azy resaka Lavany. Izy igny moa voarainy filompanjakana antsika ary efa niteny moa izy efa amany olagna faran'izay hengany ary mbola naroso tao koa ny resaka bois de rose igny niraisinao fa miandry valy zegny atsika. De eto zay zegny araka nambarany toromariko misy fiokonando nasionaly izay volavolaintsika rafitra mianga avy any fotony avy amin'ny faritra agny mbola hiakatra koa tsika aty Antananarivo ka mampiomagna atsika zegny amolavola zay marary antsika indesitsika agnovagna rafitra torasaga firenena. No mafisy ny CRN fa tena ilaina ny fanovana avy fotony mba hahafahana mitondra fanavaozana marina eto Madagasikara. Famba isin'ny fampandrosoana ny faritra dia mitaky olona zanaky ny faritra ny fikambana ny zanaky Bonglava mba isolotena azy ireo amin'ny fitantanandrara-panjakana eny ifotony. Nisy moa ny fionan'ny zanaky ny faritra Bonglava omaly ny fampidiniana ka nitondrana sosokevitra ho an'ny mpitondra fanjakana. Ny antsipriany izay eo amin'ny sary sindratsary ny tahiriny aina. Manakarena arakolotsainy Bonglava izay maneho fifangaroana fomba merina sy sakalava no ny toerana misy azy eo anelanela ny faritra roa. Matanjaka ny fampikasoa ny fiarahamonina sy ny fomban-drazana, indrindra ireo fety sy ny fomba, mifandraika amin'ny fiompiana omby toy ny savika sy ny famadiana. Miankina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fivelomany ankamaroan'ny mponina, vary, katsaka, tsaramaso ary mangahazo no volo fototra, raha ny omby kosa no arena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny fiompiana. Mivelatra manerana ny tanety sy ny lemaka ny toeram-piompiana ary maro amin'ireo mponina no miaina amin'ny varotra omby sy vokatra ara-pambolena. Ny zava-misy anefa mahatsiaro ho faralainy amin'ny resaka fampandrosoana ny faritra koa ny fikambanan'ireo zanaky Bonglava eto Antananarivo. Faritra manakarena manana maizy azy nefa tokony tsy taraiky lava sy atao hoe farany amin'ny raha atao hoe arikarena zany no jerena any amin'ny faritra Bonglava raha misy ny atao hoe PIB ambany indrindra eto Madagasikara fa Bonglava mbola ambany lavitra zany nefa hoe Bonglava manana ny ataoko hoe ato rehetra raha atao amin'ny teny baiko na amin'ny lafin'ny fambolena na amin'ny lafin'ny fiompiana na amin'ny fizahantany na ary manana manam-pahaizana be dia be Bonglava fa mampalahelo hoe io le faritra dia faralahany foana eto Madagasikara. Ao anatin'ny fanovana ny firenena izao noho izany takina ny ametrahana olona tena zanaky ny faritra isana ny asa ho aminy hoy ny fanamariana. Tsy hisy mihitsy ny fampandrosoana raha toka olona tsy mahafantatra ny Bonglava no apetraka isana andraikitra ao hoy ny fanamafisana. Olona tsy mahafantatra tsara n'ilay faritra no atao tompona andraikitra ao an-toerana. Zanaky Bonglava dia manan-karena olona ihany koa nefany. Misy manam-pahaizana amin'ny sehatra maro ao ary ny tolo-kevitray zany amin'izao fiovana sy sika moa zany zao mandrafitra indray ireo fondation dia mba mitodika bebe kokoa aminareo mpanapa-kevitra zany mba ny zanaky ny faritra izay mahalala tsara ny faritra sy ny olana misy ao aminy ary manana ny fahaizana manokana makasika an'izany no hotendrena atao eo amin'ny fitantanana fa raha tsy izay dia ho taraiky foana ny Bonglava. Raha miresaka Bonglava eto dia feno rivobe sy tsoromandidy miresahana zany. Anjaton'ireo zanaky Bonglava niaraka ny kondoty eto ka izy ny tolo-kevitra omena ny fanjakana mba ahafahana mampandroso ny faritra raha ny fanazavana hatrany.
mbola ijanona any amin'ny distrikny faritry Bongolava district any Tsiromandidy izay hatrany isika takina ny fandravana ny rafitra misy eo anivony district ny Tsiromandidy araky ny fiaonan'ireo ben'ny tanàna ao amin'ny district ny Tsiromandidy androany. Fiaonana izay nanaovan'izy ireo fanambarana mahakasika ny fanenjehan'ireo olom-panjakana eny ifotony ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Tsiromandidy fiaonana ndao arahantsika ny Antsipriana izay. Tsy azo ekena ny fanenjehan'olo marina mijoro any famarinana ary miaro ny vahoaka madinika hoy ny filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna teo aloha ao amin'ny distrika ny Tsiromandidy. Raha ny vaovao azo mantsy dia ifatrany amin'ny fifidianana no nisy ny faminganana sy fampiororona nazo ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina fiaonana saingy tsy nasakana azy tsy nirotsaka izany ka izao izy voafidy mba hoka izao raha ny fanazavana. Ny senia sy député Raoul John tena ho azavaiko mihitsy n'le izy tsy sirikirika ary misy ex-préfet nanao an'io alabaty io zany hoe alaina ny karapanondron'olona rehetrarehetra angonina izy zato isaky ny fokotany na ronjato dia reny ampidiry zareo liste tsy mandalo ordonnance fa tonga dia mahafana zay anaty lista dia ampidiry ny leto lista zay karapanondro profon'izany rehefa nandeha ny élection dia maka n'le karapanondro le mpifidy dia re zay hitany fa tsy nanohana anazy dia nitazomy ny karapanondro areo mbola any amin'ny tribunaly amin'le jourzian'le élection efa nandeha PV zany efa nangalana huissier zany fa tsisy varany moa satria zahay tsy TGV. Tsy nijanona teo ny antsojay sy ny fanenjehana nitoy tamin'ny famoronana antota taratasy mba hafana manentsika ity ben'ny tanàna voafidim-bahoaka ity io izany raha ny fanazavana hatrany enjehina satria tsy TGV hoy ny fanazavana. Rehefa lany amin'izay miara-matsao na amironany zareo dossier amin'izay nitsikiriany daholo aiza le trano pokotany le hoe naka vola tamin'ny birao pokotany iny amera angamba nefa nijoro vavolombelona zany tany amin'ny tribunaly ny chef pokotany rehetra fa tsy naka vola ny meran'ny fiaonana ary fanapahana nataon'ny conseil communal na fahanjany pokotany nanangona le vola nanaovana birao pokotany tsy voany tamin'iny nalefa ny ray koa le hoe resaka bokinomby dia mbola nanao an'izay ihany zareo nijoro koa ny vahoaka hoe zao ny vidina bokinomby 3 arivo ihany nivarotany commune fiaonana bokinomby dia avy eo indray tsy voany tamin'iny dia nalefa ndray le resaka hoe napiditra piasa dia nakany mera 5 alina isam-bolana ny karaman'ireo piasa reo mijoro tany amin'ny paky reo olona reo piasa reo dia ny zavatra nisy anefany dia mbola zay ihany zava-misy zany hoe misy nanindry vola mihitsy ny tao amin'ny paky ahafahana anenjehana ny miara-matsao satria zay ny zavatra misy eto Bongolava. Ny tena mahagaga hoy ireto ben'ny tanàna ireto dia ny fahasahin'ireo olona ambony mpitondra ny fotony naniraka ireo olona izay tsy madio anivon'ny fiarahamonina mijoro vavolombelona mba hanenjehana ity ben'ny tanàna ity. Misy profo ny zavatra rehetra momba izany hoy ny fanamafisana. Naninona ifosy zay dahalo no ampiteneniny le tompona ndraiky mpanjakana eto Tsiromandidy reto zany hoe tena dahalo io ary preuve fotsiny aloha anankiray mety tao amin'ny commune koa ny fomba ny fosy io mijery an'izay miforera any amin'ny commune any izy dia alainy ny volon'omby dia rehefa avy eo izy mitondra réquisition avy aty makany hoe ombonay ty fa avoaka dia rehefa tsy majamo tsy nanaiky an'izay tao amin'ny commune be matazana zay ny adidiko dia natsoko ny préfet tamin'izany fotoan'izany préfet vavy préfet Njakalalaina dia tamin'izay nampigadra ny fosy na nampidirina vonjavonjomaiky satria misoloky tena hoe dahalo mangalatra. Raha ny vaovao azo hatrany dia nanomboka ny volana martsa lasa teo no nisy ny fanenjehana ity ben'ny tanàna ity. Efa nisy ny fanenjehana azy tamin'ny fitondrana voalohany commune ny taona 2022 ary izao iverenany ireo manampahefana ho samborina izao indray. Takin'ireto ben'ny tanàna namany ireto araka izany ny anesorana ny didy fampisamborana ny ben'ny tanàna lanim-bahoaka ao amin'ny commune fiaonana Tsiromandidy. Ankoatra izay dia mitaky ny fandravana ny rafi-pitondrana ao amin'ny faritry Bongolava ihany koa izy ireo. Miainga amin'ny gouverneur, ny solombavam-bahoaka ary ny préfet. Andrasana araka izany toyiny. Izay ny zava-misy ao Tsiromandidy eo fa hoetsy amin'ny fonjana tanimoro vetivety isika na ny mpandrarany fonja eto Madagasikara raha ny maromarona kokoa mbola voatazona ny fitokonana ataon'ireo mpandrarany fonja
mandra-pivaly ny fangatahana araky ny tapaky ny fivorimbe nataon'izy ireo androany farafakeliny inefatra natsoiny fitondrana fohibe izy ireo ary nahazo toko fa omena sekretera-panjakana raha ny fanamafisana atrany nanamafy ny fahavononany anatanteraka ny asany amin'ny fahaleovantena ananany moa ireo mpandrarany fonja antomiaratina sy ny arotanjona atrany no mitondra ny antsipriany izay enambiempolo taona katroko androany 7 oktobra 2022 no nijoroany ny fandrarana ny fonja na ny administration pénitentiaire eto Madagasikara. Hatramin'izay nisiny ny taona 7 tsy mahaleo tena fa miakana tanteraka ministeran'ny fitsarana ity sampandrara ity ho ny sandika ny mpandrarany fonja na ny SPAP na androany ka antony anaovan'izy ireo fitakina ametrana ny fahaleovantenany. Zao ny azany ny ohatra matetika ataoko rehefa ao anatin'ny tokantrano ka lehibe ny zaza dia ny fanirian'ny zaza dia ny aleo tena zay ngamba dia efa mifono zavatra be dia be zay mba te hitantana ny tokantrano manokana le zaza fa tsy ny ray aman-dreniny foana no mitantana azy dia ny tokantrano dia manana ny fahaleovantenany na ara-tsakafo na ara-bola dia ohatr'izay koa ny na io raha ny tena marina nge efa naveriko tamin'ny ana manjery koa zay fa 9 taona androany iny ny na administration pénitentiaire ny administration pénitentiaire 9 taona 27 octobre 1959 nefa nisy zany corps zany dia hatramin'izao tsika mbola rattaché amin'ny ministère de justice ary zay eny na hoe ngataka fahaleovantena ao foana fa tsy hoe ministère hafa akory dia hitako fa mety hoe mitombona angamba fangatana. Farafahakeliny inefatra anantsony mpitondra fanjakana izy ireo ary nahazo toko fa omena sekretera-panjakana. Mandra-pivaly ny fangatana io anefa tazomina aloha ny fitokonana araka ny tapaky ny fivorimbena ataon'ireo mpandrarany fonja androany. Ny fanarahana tamin'ireto olona be dia be atoriananay reto dia hoe mbola tazomina foana aloha ny fitokonana mandra-pivaly n'ilay fangatahana satria tsy izay no mamaly azy fa ny an-dafa dia miandry zany zay hoe inona ny valy tena mety tsy hoelatsony ange tsy hoelatsony fa mety rapitso afaka rapitso dia sy valiny zay dia io tsika vao mahita hoe mbola grevy sa tsy grevy tsony tsy sitraponay koa io grevy io fa zavatra maharary anay loatra le izy dia ataony fa nefa ny angamba zay ny voantso teny dia mbola mitovy foana ny zavatra ny tenenizareo hoe manome toky anareo zahay fa omena anareo io. Nanamafy ny fahavononany anatanteraka ny asany amin'ny fahaleovantena ananany raha mahazo izany anefa ireo mpandrarany fonja. Efa nisy raha teo ny anarana natolotra izy ireo no tsongaina tamin'ireo mpikambana mahiriny 20 fa tsy afaka ny anome tolotra feno intsony ny hôpitaly Hashira noho ny tsy fampin'ny mpiasa vokany ferana amin'ny vonjitaitra miantra manaina ihany ny fandraisana marary ary miena ny service laboratoire sy ny fitaravana manaitra ny fitondram-panjakana maefa ireo mpitsabo mba hijery akaiky ny olana misy ary hitady vaolana aingana ho an'ny tombotsoan'ireo marary sy ireo mpiasa raha ny fanazavana atrany narcisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay vaovao izay. Tsy araka zato isanjato itsony ny fandraisana ireo marary eo amin'ny hôpitaly Hashira Ampeflo noho ny tsy fahampiny ireo mpiasa araky ny fanambarana nataon'ny mpitsabo eo anivon'ity hôpitaly mpanjakana ity androany amafisin'izy ireo ny service minimum ary ferana amin'ny vonjitaitra miatra manaina na ny urgence vitale ihany ny fandraisana marary izy fiatraikany amin'ny isan'ireo marary azo raisina an-tanana ao amin'ny Hashira izao tsy fahampiny mpiasa izao ary voafetra ihany koa ny service laboratoire sy ny fitarafana toy ny échographie sy ny radiographie ary ny fitiliana hafa manaitra ny fitondrana maefa ireo mpiasa amin'ny hôpitaly mba hijery akaiky sy maika ny toedrara fa indrindra hitady vahaolana aingana sy maharitra ho tombotsoan'ny marary sy ny mpiasa. Izahay dokotera mpiasa mpanjakana eto amin'ny hôpitaly Hashira dia manambara fa noho ny tsy fampin'ny mpiasa eto amin'ny hôpitaly ary noho ny tsy nahitana vahaolana taorian'ny fanambarana nataonay ny zoma 4 oktobra 2023 lasa teo dia tsy araka zato isanjato tsony ny fandraisana ny marary eto amin'ny hôpitaly. Noho izany amafisina ilay service minimum izay efa nataonay oferana amin'ny vonjitaitra miatra manaina ihany na adika amin'ny hoe urgence vitale no raisina miena ny isan'ny marary afaka hiditra hôpitaly ny manao fitiliana izany hoe ny any amin'ny laboratoire
sy ny fitarafana ohatra ny échographie ny radiographie manaitra ny tompona andraikitra mahefy izahay mba hiaraka hijery akaiky sy maika izao toedrara zao atao izao fanambaran'izao mba hitadiavana vahaolana ho tombontsoan'ny marary sy ny mpiasa no mafisiny ireo mpitsabo fa tsy afamiala amin'ny andraikitra izy ireo fa ilaina ny fanampiana avy amin'ny fitondrana mba tsy hena ny kalitaon'ny fitsaboana aroso an'ny vahoaka famitoetrany ny savorovory eo amin'ny fanatanterana ny lalambe migodana sy ny ponina ao Anjozorobe amin'izao fotoana izao raha ny vaovao azo mantsy dia nilaza indray ny orinasa fa nisy taratasy fifanarana sy vita sonian'ireo ponina voakasika ka antony fanotofana izay mandeha indray amin'izao fotoana izao nolaviny vahoaka io filazana io ka antony fitokonana izay nataon'izy ireo androany ity ny antsipriany izay vaovao izay Niverina manolotra tanimbary sy manamboatra fotodrafitrasa ireo fiarabeny orinasa samy crête izay mpiara-miasa tamin'ny fotoanana teo aloha amin'ny fanamboarana lalambe mikodana tsy lahara-pahamehana amin'izao fotoana izao mitetika asa autoroute Anjozorobe Antananarivo hoy ireo ponina vitsy ny olona mampiasa ny lalana makany Anjozorobe raha oharina amin'ny lalam-pirenena hafa toy ny lalam-pirenena faharoa na ny lalam-pirenena fahafito tsy miantoka tombontsomy vantana ho an'ny ponina ny asa fa mamono vahoaka satria manimba ny tany fambolena sy ny tanimbary maro raha ny voalazan'ilay orinasa dia nisy taratasy faneken'ireo ponina ny amin'ny anotofana ny tanin'izy ireo no tsy pahin'ireo ponina nefa izany taratasy maro pahatongavana tamin'ny fivoriana no nosiniavina raha ny fanazavana tenenina le olona ohatra izy tena mampisesan'andro hoe anay fahefana anay ny lalàna anay mpitondra ka ataovy ataonareo fahasehona be sandro zahay zay ny ataony ao aminay moda avao tompoko raha tsanty mivava le rety a tsanty mivava hoya olona tena tiandrasesaka hina movoka tambary notofana de vovoka zany noanina fa ajanona tambary le olonareo ve mba mihina ambary zao sa inona no hoan'izy ireo a notofana ny tambary ny vahoaka iza no namako za tena vonona hoany amin'ny be ny tanàna aloha izy aloha ny ataky atsika voaloha izy mitondra an'ireny olon-drenina aty amintsika izy loha ny anantsika voaloha zany satria izy koa no be ny tanàna atsika fa izy anisan'ny namadika an'io izy zany raha ohatra zay be ny tanàna ny TGV izy rehefa ohatra ka ilaina fanonganana anazy fa namadika atsika izy a alao izy ahonga atsika tsy nisy teny fampiarana ny zavamisy fa bontolo mahatsiaro ho voafitaka ireo vahoaka tamin'ny famadiana ny sonian'izy ireo tamin'ny taratasy maro-patongavana tamin'ny fivoriana ho taratasy fanekena ny fanotofana ny tanimbarin'izy ireo ambaran'ireo ponina fa tompona antoka amin'izany ny be ny tanàna pisy loka izy mba aminona anay tompo fa za ihany tsy manaiky azazy zay rehetrarehetra ahoana moa tompoko no anekenay hoe tanimbary ivelomanay ve dia anaosli zay hoe manaiky zay fa totofana ny tanimbary tsy tompoko misy fiche de présence tompoko tao a mety navadiky ry zareo zany hoe manaiky izahay nanao sy ny tao marina ihany tokoa fa tena mivory teo an-dranonkotona tonga teo reny olona rehetra eny rehefa tonga teo za tsy nisy zany hoe fanekena zany nataon'ny vahoaka fa araka ny zavanisy teo a de fiche de présence fahatongavana nanaovanay sonia ary na iza zao re sany nana sonia zany nijery ny zavamisy moa ny solombavam-bahoaka lany tao Anjozorobe izay niantso ho amin'ny firaisan-kinan'ireo ponina satria nitatitra vazoka avany amin'ilay orinasa mpanao an'io lalana io de hoe efa nidina ety fotony izy ary nanontany tompony tanimbary rehetra de voalazany fa hoe nanao sonia ary manaiky ny fanotofana ny tanimbary sy fanomerana ary mbola nanome vola kely ony ary ka androany itsika zany de miara-mahita milaza miara-mahita fa tsy misy zay voalaza fa nataonareo zay ankoatra izay takin'ireo ponina amin'ny fiadidiny ny fanavozana ny repoblika ny fanajanonana ny asa rehetra mifandraika amin'ity lalambe mikodana sy ny fanaovana fanadiadiana lalina amin'ireo manampahefana na orinasa nanao sonia sy namerina tetikasa everin'izy ireo fa misy kolokolo sy fampirarana mangina ao ambadika ty fanapahan-kevitra ampiverina ny asa ity
Fa mipoka ny fihetsiketsehana goavana izay tarihin'ireo tanora sy ny olom-pirenena manohana ny Bakary kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 12 oktobra lasa teo ao Cameroun mitaky ny amoana antena valim-pifidianana sy ny fanekena ny fandresen'ny Bakary ireo mpanao fihetsiketsehana anarivony nidina teny Andalambe nisy ny fifandona tamin'ireo mpitandron'ny filaminana ka nisy ireo namoy ny ainy sy ny voasambotra tato bovao makasika izany. Tao anatina hafanana migaingaina nidina Andalambe tao amin'ny tanànan'ny Douala ireo tanora sy olom-pirenena Camerounais anarivony naneho ny fanohanany any Isaïroma Bakary kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena nataony 12 oktobra lasa teo nitaky ny amoahany manam-pahefana ny tena valim-pifidianana marina izay heveriny izy ireo fa ny safidin'ny vahoaka ny tokony valim-pifidianana marina ny fahamarinana ny takiana ho ny mpitarika ny hetsika ary tsy tanaty korontana na fanombana fananana no nanaovan'izy ireo izany nateo azy izany nampiatra eritseritra ny manam-pahefana nitifitra tamin'ny balatena izy ireo polisy sandary nanoherina ny korontana tao amin'ny faritra ny Ubel ka olona roa naratra mafy ary olona maro hafa no nitsaboina ao amin'ny hopitaly iray ao Douala. Mitombo ny fianjanana tanàna maro no nahitana hetsika tao Cameroun isan'izany ny tany Garoua, Maroua, Megonga, Kaele ary Betoua dia samy naneho firaisan-kina amin'ny hetsika araka ny nambaran'ny mpanara-baovao Cameroun. Maro amin'ireo olom-pirenena no manontany ny antony nahatonga ny fahatarany famohan'ny valim-pifidianana izay nahemitra imbetsaka hatramin'ny androany. Fanarian'ny vahoaka Camerounais ny ahita ny fahamarinana sy ny fiovana ao amin'ny fireneny na dia eo aza ny eritseritra sy ny fisian'ny tafika sy ny polisy manerana ny arabe izay nahafaty olona 7 sy ny isamborana olona maro. Raha ny voka-pifidianana moa dia lany ho filoham-pirenena tamin'ny salanisa 325 isan-jato i Paul Biya 27 taona tamin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny Conseil constitutionnel any an-toerana androany alatsinainy. Raha tsy ahivina efa tany amin'ny taona 2027 no teo amin'ny fitondrana ity filoham-pirenena antitra indrindra eran-tany ity ary ity ny fehim-potoam-piasan'ny fahavalo ho an'ny Paul Biya. Izay ny ao Cameroun fa zao kosa aritsika dia anaraka indray ireo tranga afakely maneran-tany hoentiny saranjaratina. Col oriental no anarany ity biby ity izay tandindomindoza no lany tamingana any Tasmanie. Miavaka ny col oriental satria dia mazava sy manjelanjelatra rehefa tratry ny tara-pazavana toy ireny akanjo réfléchissant na akanjo réflective izay anaovan'ny mpamonjy voina na ny piasa eny amin'ny arabe reny. Io tranga io no antsoina hoe biofluorescence miseho rehefa tratry ny hazavana ny volony sy masony ka mamoaka loko hita maso manjelanjelatra. Tovolahy kely 12 taona avy any Afghanistan no nandeha antsokosoko tamin'ny fiaramanidiny compagnie Comair. Ny ainga tao Kaboul ny 1 septambra teo nandeha hiazo any Delhi. Ny afina teo akaiky ny kodiara ny fiaramanidiny ilay tovolahy ka tsy nisy nahita ary tonga soamantsara tany Delhi. No ny tonga ny fiaramanidiny dia nahita azy nivoaka avy tao ambany ireo manam-pahefana ka nisambotra azy. Rehefa nanontaniana izy dia nilaza fa niafina tao amin'ny kodiara ny fiaramanidina nandritra ny sidina avy any Afghanistan. Ny andron'iny ihany dia naverina ireo manam-pahefana nody tany Afghanistan tamin'ny alalan'ny fiaramanidina ny tenany. Fanontaniana nipetraka tamin'ny mariny hoe nahoana no mbola nahavelo azy teny anabakabaka teny ny aretan'ny rivotra mangatsiaka sy ny tsy fisiany oxygène nandritra ny sidina. Azony loza matsiravy ny Juraj Shang lehilahy teratany Slovakia. Vokany sy mba tanteraka ny ampahany teo amin'ny taolan-dohany. Rehefa notsaboana ny tenany dia nisolona taolana artifisialy vita amin'ny plastika sy metaly ireo taolan-dohany izay efa simba. Tsy hoe nanarina ny endriny fotsiny ihany ireo taolana artifisialy ireo fa niaro tanteraka ny atidohany. Mampitolagaga ny siansa sy ny fandrosoana ka ireo zavatra tsy azony eritreretina taloha dia manavotra ny ain'olona ankehitriny. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompo lasy sy tompo vavy mankasitraka anao manaraka izany hatramin'ny farany. Izao natrany ireo namanapanao gazety sy ny teknisiana nahafahana nanatontosa izao fampalalambo vao izao ny tena kosa ametraka ny soavatsara veloma tompoko.